Given Tatan Pasca Pandresena. Amen. Hallelujah. Arni Pasca Revana de Zantua Fandresena. Karena magalanzan yang Pasca Noa de magalanzan Fandresena Queno. Dia yufto na yun nandresena de sosun papatisan. Ramis to na stin de vula kalazena de yo. Satria mampatsiak mo na sa tantararat sa fianan. Tuan nun desarmin dari mancanas, na lengtam nas daulan ftovagan cerit, na lengtam nas daulan faifan, na lengtam nas daul jabatan la zega fana priaria nasia, dina verin Jesus tam tigazan. Zan matukat sikan tinin Jesus inu je fanu meko naron nieret, anitsan nan mengko semenaran, anruanan demoniak. Ari Andresi naron nieret yang pelatangan favalus. Anit sa kameng tos minaran at sinisya pa din na narozan. Setiap panalangatam devulun faifan. Zamre bangang tinga baz niya fakalazan siya pas. Bas ka chipet futsun fa fakalazan ng Andresi de sosya ni fafatesan. Jadi faramis sa budan sakan yun din na di fafatesan. Fateu mitsin na nga purufunan de mantawe izin tupun tin faran. Haleluya. Ari eudinda duan numba isorat sikan tumba niam fafatika manatikan kiftunan duan iti. Setia iresak sikan duan iwe aona nya tunggan varavaran fiena numba isukat. Amen. Haleluya. Haleluya. Jadi fat Jesus Kristi dina nugatan varavaran fasan. Buluan Tanzania nanga purfun fatumpun zavataritis mat Lazarus na lev na kawapasan fanitingan Jesus tingmit fara dininosara ni prinsipal na pesen tupchik ito na Tanzania tsintup tam prinsipal ulben tambola fa velun Jesus iwa tam tangon ya sujali na nanga kamarad miyermiz yatsunawe Lazarus. Amen. Jadi nawe naman sakay zat sukui ninji daw sa Bible. Narare ni parabang Lazarus yun ganyan. Amen. Dari panarang Lazarus ya nuwe nul tangan naz nyafat. Afat rafat sini Lazarus marare. Amen. Afat ang disingatan. Dari patugatan li afat we marare ni Lazarus na manowe. Marare ni Lazarus sakay sa nowe. Di yino jenun zabatanis. Cinienți că tământările în Isia n-ați Jesus. Cinienți că Ati riava că Jesus si mai că nu se afă tra putai no. Fa Jesus mila no. Amen. Sen mesaj ta gatning zabatin. Rut fele că vin Lazarus ta nie trofa nia fa tizreu de fa ham pen Jesus. Cara tot si că matet trebuie bande so bava ca pastera. Vavawa na ye, maringul manin baba kalau di vavawa na ye, de so baba ksai panute, champe na deman, zan fa ye no mix nile na deman. Amen. Iman zabatan Israel, tunga tanya Jesus le mesaj, fa Jesus stage. Muzi, si apa na nim tadya muzi. Din rana gada nila mga fanta trofe na kavinarewa, fa ye Jesus yung na nuva ran mga chicken na ton gvaya. Itan masuk jauh disosi, na nasi terul marare, fanangin nin jarut cuma nintingatan, fa apa sampai ke nampai. Euzan matet ke defatueca, matunga fena lama, siapa kau nanti na fatura, siapa kau nanti na faurina, disadik setiap nulting awan disosi. Jadi bagaimana, ni fiafaran nul na gerai, si bun na nulting awan ada mana, tadi cuma fafatesa. Vosur jangan Bible jan fafatesa na nutang nuta. Nyafaran Lazarus ini revan kamati. Or revan tuknuis tuknu fatis. Sakit le Jesus pananganan matmin sino sakai za tsfui. Le Jesus sakai za pananganan matmin sino pisa kafto tan. Dinangin zoran ban disintang Lazarus ban bavan Jesus desita. De jerevane para mga fanyan na ze fanaliving famat katjur ze Jesus fanalitan. Arra batino simbola ni voken bavan Jesus mit sa Lazarus matza. Amen. Fauje Lazarus matur. Hallelujah. Matur uzi ze pandot sku ze danang nganas.
Aozatsika ny anangana azy, Amen. amoana azy amin'ny torimaso. Dia jereo fa tsy nandeha nitady ny fianakavian'i Lazarosy Jesosy, Amen. fa nitady an'i Lazarosy. Hallelujah. Tsy izy ny tadiavin'Andriamanitra fa ianao zay milaza fa manana problema. Amen. Ianao zay milaza fa manana olana, ianao ny tadiavin'Andriamanitra. Amen. Raha mba azonao atao, ianao no mila manatona amin'ny Jesosy. Ianao no mila mandeha an'eglizy. Ianao no mila hivavahana ary ianao no mila mivavaka amin'Andriamanitra. Amen. Rehefa tonga teny Jesosy, tsy nandeha eny amin'ny tany, nareo marao fa navita kafe ao. Misy sakafo aminareo ao. Ino ny keranareo ao? Tsy namontany ankera Jesosy. Fa ozy hoe aiza ozy nandevenanareo anazy. Enjana zany, tany amin'ilay toerana tsisy mpitodika, tany Jesosy no mitodika. Tany amin'ilay toerana tsy tian'olo andehanana, tany Jesosy no nandeha. Tsy fantako ny fiainanao zao mety efa tsisy mpitodika, tsisy mpiraharaha, fa ho hitanao fa hitodika aminao Jesosy nanomboka androany. Manomboka andraiky zany ny fiainanao io Andriamanitra, satria tonga eo anoloana ianao. Rehefa tonga tany ravana Jesosy, dia jereo tsara ny fomba nanokafany Jesosy ny varavarany fasana. Fa ozy izy Jesosy hoe esoro ozy io vato io. Zany hoe raha tianao hisy varavarana misokatra ny fiainanao, mila esoronao aloha le vato. Amen. Le vato teo amin'ny fasan'i Lazarosy. Amen. Le vato amin'io asa fivelomanao io. Amen. Le vato amin'io tokantramonao io. Amen. Vato amin'io aktivité ataonao io. Amen. Aintsika jiaby midikan'izany teny hoe vato zany misy literana anke-efatra anatiny. Zay nomeko agnarana teto ndray andro hoe voninahitra. Misy ny olona tsy tiavany mandeha mivavaka dia voninahitra anazy. Izy zany no mpiasan'ny posta. Izy zany no mpiasan'ny pôro. Izy zany no tsy haiko mpiasa aiza dia tsy mandeha mivavaka. Mampalahelo fa adinonao fa Andriamanitra ngeny nanome asanao e. Amen. Andriamanitra ngeny nametraka anao amin'ny toerana misy anao fa maninona ianao manana asa tsy tena hivavaka. Andriamanitra ny nanome laza anao. Tsisy olo tompona laza zany eto, tsisy olo tompona voninahitra zany eto, fa Andriamanitra ny nanome anao. Rehefa tiany halagna aminao io dia afaka e. Satria ozy ny Baiboly tahaka nanengenany olona ho faty indray mandeha. Zany hoe antsika zany efa voateny fa tsy maintsy ho faty. Tsy misy olona tompony zava-misy eto zany. Na manana miliara eto anao, amin'ny fotoana ianao maty zara raha mitondra sy arivo mandeha am-pasika. Za aloha tsara nahita hoe miliardera maty dia nasiana 500 000 tagnaty posiny. Alain'olo hatra miperatra kelinao ny tsoaho rehefa mety tsy afaka keo e. Tsoahanjare peratra. Aoka mba tsy nifanagnan-karena no anakana anao tsy andeha hivavaka. Aoka mba tsy diplôma. Dia rehefa regny olona malaza regny, vitsy amin'ireny mba mandeha mivavaka. Hoe mpihira malaza e, raha tsy tiany andehanana voalohany dia fiangonana. Olo malaza e, toerana tsy tiany hidirana dia fiangonana. Nefa regny olo regny tompoko na malaza karakory tsy maintsy miditra am-pasa. Tsara misy olona dokotokotany fa tsy maintsy am-pasa. Fa ny fahotaniana mipetraka, raha tafiditra am-pasana anao, move mba ho tafiditra ny lanitra. Amen. Maheno anavy antsika rehetrarehetra e. Dia eo indrindra rehefa nambadin'io kely fa natongan'i Jesosy niteny hoe esoro ny vato. Io fianakavian'i Lazarosy io misy vato ny fiainany. Misy fitiavam-boninahitra dila loatra. Dia zareo mpanan-karena satria ny anabavan'i Lazarosy io le Maria nagnositra menaka manitra ny tongotra Jesosy. Olona nanana izy anazy zareo. Dia tsy mitondra olo marary mandeha magnatony fiangonana fa fiangonana mila mandeha andramon-jareo. Firofiry moa ny loatra an'izany. Izy tsy tandeha am-piangonana fa atao délivrance andramony zany izy. Vato mila esorina, voninahitra. Dia le litera A magnaraka avonavo. Betsaka ny kristianina mbola miavo. Tsy vitsy ny kristianina na dia efa mivavaka raha mbola miditra amin'ilay fiangonana zokiny, fiangonana zany. Fa maty mandeha am-pasika daholo tsisy zokiny sy zaka zany am-pasina avao. Ary raha tonga any an-danitra, tsisy lanitra ny zokiny sy zaka zany fa lanitra ho an'ny kristianina ny ovafo. Amen. Ao tsisy lanitra amina titrana fiangonana zany. Ary agnaram-piangonana tsy mavonjy fa Jesosy ihany mavonjy. Satria izy nilaza zao izy ny lalana sy fiainana ary fahamarinana. Tsy misy ozy izy mankany amin'iray raha tsy ny lalana. Fa mbola be da be ny olona miavona regny. Mbola be da be ny olona maniratsira miavonavona.
Ary ny tegna mampalahelo miavony tsy feno karaha vondroy. Miavony tsy feno sasany. Ndray andro aho za fantatran'izany teneniko foana moa le izy. Nandeha nantsona fianakaviana za mba hivavaka ho an'ny papany zareo. Rehefa tonga tao amin'ilay fianakaviana za, izy amin'io fa sesika fofoaty. Mialohan'ny vavanao anao izy fiangonana zokiny na resa fiangonana zany ozy. Izy amin'io fa miady amin'ny aretina. Fa mbola zany ny problème. Mazava ho azy rehefa raha mbola zany ny problème anao, mbola misy avonavona anatinao. Tadio fa mialohan'ny fahalavona ozy ny Baiboly dia avonavona, frère ihany. Asa mba mihevitry ny tenanao zavatra fa manetretena. Amen. Le te magnaraka tavitra. Firifirin'olona amizao tavitra sao dia tsy hinan-kanina. Tavitra sao dia ho afakasy. Za zao agnisan'ny mameno ny appel telefonikako matetika dia ny olona matavitra sao dia ho tapitra contrat. Contrat mbola tsy tapitra fa matavitra amin'ireo sao dia tapitra. Mandeha sao mavaka pasteur fa zay hitanao io matavitra. Mbavao anay pasteur fa matavitra zay hitanao io tapitra. Agnisan'ny vato mila nisorona. Dia le farany osa. Volazan'ny Apocalypse 21:8 fa ny osa sy ny tsy mino tsy mba handova ny fanjakan'Andriamanitra. Ahoana ny afantaranao fa osa ianao, misy zavatra vitanao teo aloha fa tsy vitanao tsony zao. Ny afantaranao fa osa ianao, misy zavatra tianao atao fa tsy vitanao manao anazy. Bendabenga ny olona te handeha am-piangonana fa ny force andeha am-piangonana tsisy. Maro ny olona mba te hamaky Baiboly fa ny force amakiny an'io tsisy. Maro ny olona mba te hiainana zany hoe fiainam-pahamasinana zany fa le hery hiainana anaty fahamasinana tsisy. Osa zay mahatonga anazy sokajeny Baiboly fa tsy handova ny fanjakany lavitra. Fa izay manao ny sitrapon'Andriamanitra ihany mandova ny fanjakany lavitra. Amen. Itahinao ny Andriamanitra. Amen. Raha vao ianao zay manomboka tsy mahavita tsony ny sitrapon'Andriamanitra, midiky zany fa osa ianao. Reo nasain'i Jesosy nisorona zay izy vao afaka nibaiko hoe ry Lazarosy mivoahy. Satria efa niala teo ny fitiavam-boninahitra, niala teo ny avonavony, niala teo ny tavitra, ary niala koa ny fahosana. Mba dinio kely ny fiainanao, mahatonga anao tsy mety mahita asa io, marina fa sakezan'i Jesosy ianao, mbola misy fitiavam-boninahitra. Manana akanjo tsara anao fa tsy misy nao mivavaka, nefa lesinao monjy mariazy. Manana fahaiza-manao ianao fa tsy hoentinao manompo ny tombo. Manam-bola ianao fa tsara mba nisy tamin'ny volanao mba nividianao raha maventiventy l'eglizy. Manana ny fahaiza-manao ianao fa mamila fila satria expert. Nomeny tompo anao nefa rehefa tsy nianao zany. Zany angena tonga le famontaniana Andray mandeha tamin'ny mpanankarena hoe raha ny oalina ozy no alaina aminao ny fananao, ho anizy ireo zavatra nananao. Raha ny oalina no alaina aminao ny fananao, ho anizy le titre ma-ingénieranao, ho anizy le titre ma-musicien, ho anizy le titre ma-Miss Madagascar, ho anizy le titre ma-olo malaza. Mijano olo malaza anao, tantara sisa, itahinao any amin'ny tompo, ary mindra fa hiainana zany hoe varavarana misokatra zany ianao manomboka. Paoly apôstôly dia nilaza ao amin'ny 1 Korintiana 16:9. Korintiana voalohany toko 5:10 dia nifasivo izy Paoly hoe fa varavarana lehibe ozy ny voavoa ahy mba ahafahako manao asa tsara. Teo amin'ny fiainan'ny Paoly zany efa niala teo le vato. Efa tsisy fitiavam-boninahitra tsony tao amin'ny Paoly. Ary izy ny tena hoe asiko mafy ny tenako ozy mba ho manga. Tsy nisy fitiavam-boninahitra. Ary Paoly tsy natahotra. Vakio ny Baiboly fa nifanena tamina mena rana mahafaty izy. Fa ozy misoratra masina hoe dia naifika Paoly zany. Tsy natahotra mena rana Paoly. Tsy natahotra fahafatesana Paoly. Tsy natahotra ny gadraina Paoly. Ary Paoly koa rehefa tsy mba niavonavona. Paoly tsy osa. Izy ary namporisika hoe mila miazakazaka ozy izy. Tarana ozy izy ny finoana. Ary tena nampianatra zavatra be Paoly apôstôly. Dia zany mahatonga anazy nilaza amin'ny Korintiana 16:9 hoe fa varavarana lehibe voavoa ahy. Raha ianao milaza fa mpivavaka nefa mbola io no basé amin'ny fiainanao fitiavam-boninahitra,
Sarotra rebagna tonga anao any an-danitra. Raha anao milaza fa tia mivavaka nefa avonavona foana agnatinao ao, tahotra no mibatoerana, fa hosana no hita eny aminao manodidina anao. Sarotra ny andehanao any an-danitra. Mampatsiaro anao zany roany mba mianara amin'ny Paoly mba ahafahanao manao asa tsara, mila misy varavarana misokatra alohanao. Amen. Alleluia. Hallelujah. Atsika rehetrarehetra reo ravana dia samy manana ny nofinofy eo anatiny ao. Samy manana zavatra tsara napetraka Andriamanitra anatintsika ao tsika. Nametrahan'Andriamanitra potentiel goavany ianao. Amen. Ary Andriamanitra tsy nanamboatra olo mitovy fa olo samy hafa. Olo samy tsara fa samby amina tsarany. Amen. Olo samy mahay fa samby amin'ny fahaizany. Olo manana teknika fa samy manana teknikany. Tsy nanamboatra olona mitovy Andriamanitra. Raha andeha hitady olona mitovy aminao zany eto ambony tany tsy miexista zany. Na olona kambana aminao io ara tsy mitovy aminao. Eo zany tokony efa hifany ianao fa ianao de personne unique. Amen. Tsy misy mitovy aminao zany eto e. Mety misy te hiezaka hitovy aminao fa Andriamanitra nanamboatra olo tsy mitovy. Samy manana ny mahizy antsika tsika. Ary ianao de manana ny mahizy ianao. Amen. Mba ataovy mipetraka anaty sainao zany, na maintika ianao, na fotsy ianao, na lava ianao, na fohy ianao, na kile maina ianao, na inona zavatra misy aminao, manana ny mahizy ianao. Amen. Raha zay toe-tsaina zay no entinao manompo ny tombo, tsy maintsy misokatra ny lalana. Amen. Alleluia. Hallelujah. Tsarovy nefa navana farao zavatra tsara rehetra ao anatinao reo, tsy afaky nivoaka araka ny tokony ho izy raha tsy misy varavarana ny sokafan'Andriamanitra ao anao. Amen. Na dia marina fa efa voatendry fa tsy maintsy hivoaka tao am-pasany Lazarosy, tsy maintsy nisorona aloha ny vato. Efa programme io na tonga Jesosy tsy nihetsika tamin'izy narary, io izy Andriamanitra amin'izy efa maty voatsangana. Fa na dia andeha hanangana anazy any direction Jesosy ka tsy nisorona teo le vato, voninahitra, vonavona, tahotra, osa, tavela tonga Lazarosy. Na dia fa manana zavatra tsara be ianao anatinao ao, raha tsy vonona ianao anesotra amin'ilay vato, possible hijanona olona tsotra ihany ianao, na dia manana zavatra tsara ao anatiny. Alleluia. Hallelujah. Tsy vitsy irery afa nan'olona manana diplôma nefa tsy anasy, no dia tsara nahitan'izany. Mianatra, za moa ny olo manana permis dia efa tsy hainao korany. Zalahy mandeha zany misy permis. Misy permis dia mitsara hitanao ny tomobily. Ary raha jerevanao tegna mahay mpitondra fiara izy, fa le fiara indosiny tsy hita. Misy dia tegna manana an'ilay fahaiza-manao, manana diplôma. Za zao mahafantatra olona manana doctorat fa tsy anasa. Misy olona manana maîtrise, manana licence fa tsy anasa. Tsy haiko raha mba mahita an'izany ianao. Ny antony dia tsy mbola nisy varavarana ny sokatra ho anazy. Misy olona manana diplôma zao fa miavonao. Azonareo zany tsy tia hagnano raha tsotsotra. Or nefa taddio fa ozy Baiboly hoe kely ny andohanao fa ho lehibe ny fiafarana. Ianao zany etraka tonga dia ho grand eo zany, fa tsy maintsy manomboka amin'ny zavatra kely aloha. Tsy maintsy manomboka amin'ny asa tsotra aloha vao asa goavana. Tsy maintsy manomboka amin'ny asa kely aloha vao asa lehibe. Hallelujah. Fa tsika tonga dia te hipetraka ambony seza, tonga dia directeur mianiana. Tsaroko za hitanao zao fa avy niasa lalaka, mitana angady, mitana baraminy. Tamin'izany zay lera vakansy tsy miasa reny, miditra za mbola ny journée. Nanontaniako tamin'izany otrino karaha 7 isan'andro, za fa izy e. Ino moa zay sy tiavanao hoe vakansier ianao nefa 0. Rambe panja. Tonga weekend zany style amin'izay. Misy manontany ino ataonao to magnano vakansy io zany, rehefa vola azo tokony asa lalana izy hoaniky. Mitovy foana koa fa vola, na azonao taiza na azonao taiza. Yes. Fa bedabe n'olona mieritreritra fa manana diplôma, manana fahaizana, tsy tia hagnano raha tsotsotra. Satria nianatra tamin'ny université zany, na nianatra taona koa tsisy raha hanonga ianao 0 foana raha. Mba eno ve ianao hoe Amen. mikoragna aminao ve zany teny zany e? Amen. Matetika dia adalaintsika ny olona magnano asa ambany karazana. Moaiza antsika, mba tsy henaniko izy ka.
Elanjani no batsika ne tsaka za tsy mamba. Karajano ho ne mahay mizaka be zay tsika. Ary ny olo tsisy apoka ny tena mahay vava. Tsisy raha tsy kritike ny fiainan'olo. Nianatra ne igny jerevo izy ary anao mbo hitanao nenao. Mba karakory anao. Teto zany dia tena hitatsika mazava tsara araka ny fampianarana fa tena naverin'ny Paoly mihitsy hoe varavarana lehibe ozy ny voavoa ho ahy mba ahafahako miasa tsara. Engany mba hisokatra ho anao zany varavarana. Alleluia. Alleluia. Tsy misy zavatra azo atao amin'ny fotoana mihidy ny varavarana. Mba imagine hoe nafody trano ty. Na mba te hivavaka tsika mety tavelany to foana. Satria mihidy ny varavarana. Ka maro miavaka ny fiainan'olona mbola mihidy ny varavarana. Ary zay na tonga Jesosy tsy maintsy nitsangana tamin'ny maty ary misokafona hatrany varavaran'ny fasana. Amen. Tsy tamin'ny andron'ny Lazarosy olona no nasain'i Jesosy nanakisaka varavarana. Fa après ny fitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty, izy mihitsy no nanakisaka varavarana. Manomboka androany ny tana-maheran'Andriamanitra anakisaka varavarana ao fiainanao ary misy lalana hisokatra mba hitahiana Andriamanitra fiainanao. Tsy mahainao mainina avy aminao zany. Miresaka aminao ve zany afaka zany androany? Alleluia. Amin'ny fotoan'Andriamanitra manokatra varavarana ho anao miomana fa hatramin'izay tsy nofisinao azy azo atao daholo. Amen. Misy zavatra ne tsy takatry ny sainao fa afaka mitranga fiainanao. Amen. Raha Andriamanitra minazy. Amen. Alleluia. Alleluia. Tany amin'ny andron'ny Mosesy jerevy tsara fa mila naninjitra ny tena Mosesy zay vao nisaraka ranomasina. Tamin'ny andron'ny Eli mila nikapoana ny rano vao nisaraka ny rano. Fa Jesosy hoe ela loatra ty zavatra ataonareo ty. Fa Jesosy nandeha tambony rano. Mihoatra lavitra zany ny zavatra vita raha Jesosy miaraka aminao amin'ny fiainanao. Mety efa navita zavatra anao taloha fa raha Andriamanitra miaraka aminao misy zavatra mampidanaka olo jiaby. Zany ane mahatonga an'ireny misy kristianina lasa enjen'olona, lasa alana fianakaviana satria manomboka misy zavatra tsy hita anatina fianakaviana fa hita ny ramonao. Olo malahelo fa anao faly. Amen. Olo sahirana fa anao mbola mahavita mira federala satria miaraka aminao Jesosy. Ary zao ny afatra nefa tsy hoe raha vao misamboaravara ny ranomasina dia niala tsy tao anaty sambokely Jesosy. Fa na misamboaravara ny ranomasina Jesosy présent foana. Mety misy zavatra misamboaravara amin'ny ara-bolanao matoky fa miaraka aminao an-trano Jesosy. Mety misy zavatra mampatahotra indraindray fa mijoro foana fa Jesosy tsy mandao anao. Uza hoe tsy mandao anao ny Andriamanitra ao. Tsy mahaino amen na mafy avy aminao zany. Alleluia. Amen. Amen. Maro ngery avana ny olona mba tena amin'ny zavatra fa le fafana manao zavatra tsisy. Zay le mahatonga antsika mampiasa ny leobola tia moro ane olona tia jerijea fa tany mena tsy mirehitra akozy ny sasany. Ny antony dia satria tsy ao aminao le kapasité ary tegna raha jerevanao nendray tegna regninao hoe mila aide zany ianao. Regninao anao hoe misy zavatra tokony ataonao agnatinao ao fa le fomba hietsehana anao izy mihitsy ny tsisy. Fa zany mitsodrano sady mamonany ao ambadika izao pasika izao hisokatra amin'izay eny ny varavarana penanao. Ao ka mba misy varavarana be da be hisokatra. Ianao sisa ny lany hevitra mandinika aiza ny ataoko voalohany, aiza ny ataoko faharoa, aiza ny ataoko fahatelo. Ny tana-maheran'Andriamanitra ne hiaraka aminao n'aiza n'aiza. Alleluia. Amen. Alleluia. Za manana namana mpanjaitra zay nagnatabavaka. Mba imagine hoe mois de décembre izy mpanjaitra mahay fa tsisy olona araiky manjaitra aminazy. Mafahinakina ny riavana zany. Mpanjaitra zany mois de décembre zany raha manilika contrat foana tsy tratra fa fa nenio namako io tsisy olona mitanjaitra. Io zany mantsy anazy mila fametrahantany anao zany dia sady atao délivrance. Fa misy vato za fiainananao dia gaga mako hoe vato nino iveny raha agnaty kibona ty misy vato. Misy vato a fiainananao nazaveko anazy. Possible hoe ianao mbola misy avonavo agnatinao. Possible hoe anao mety le misy eo milay regny hoe zany farany mahay. Possible hoe anao misy
tahaka agnaty akao ary mety anao io taloha mpivavaka be fa zao anao tsy mivavaka tsony osa ho ainao mila lana ho aza ny vato zany fa ho hitanao fa maro am'izay client rehefa nanoka resy lahatra ny vavaka io namako io amitsika miteny zao izy mijoro vavolombelona paster tsy araka ndraiky asaka fa anao atsika ndraindray mitady zavatra hafa nefa amitsika eo ihany ny vahaolana ain'Andriamanitra ianao aza mba magnohatra mihitsy riavana na inona fahaizanao na tezateza tany efa nandiananao aza mba miavo isatanany natonga anazy naringana tanangra koa tsy tratrany nangalabadin'olo akory izy tsy tratra misengy akory izy tsy hoe misy anjery nizingeny tandanitra tao fa nandringanana anazy tao avonavo so dia anao mieritreritra tsy zakan'Andriamanitra tompoko ny mahita avonavo tsy zakan'Andriamanitra mbola len'Andriamanitra mahita raha hafa toy zay mahita avonavo ka i Lucifera niavo so dia anao tady angalangala tahaka raha magnano zany oka anao mba hiala agnatin'ny avonavo ny olo matetika raha vo mahay raha dia miamany mamila fila ndraiky na mba amina fivavahana io mamila fila ndraiky zavatra hita zany dia jereko amizay fa lasa mihidy le fiainany zany laza aminao fa natonga ny Paoly apôstôly nanjary grand apôtre dia satria nisy varavarana ny sokatra melohany andehananao anao zavatra anankiray toe-po aloha angatanan'Andriamanitra aza maika angataka vady amin'Andriamanitra zany fa mangatako hoe-po mazaka vady aza maika teo mpanambola anao any androany zany fa mangatako hoe-po mavoafehy vola zany natonga an Jesosy tsy nianangana ny Lazarosy tamaty namaika azy fa nanaisitra an'le vato teo vena maro riavana ny olona tsy mavoafehy fisangatana aleo aby riavana mifehy fantrana toy zay mifehy fisangatana tsotsotra kokoa ny henanao fantrana sy dininao mihinambary ranotira fogna atao roa moramora aminao zany mietrehitra hoe ravinanana fogna dia fa lanenanany fa ny minitra anao tonga amina toerana fisangatana maro ny zavatra ho fehezinao io raha vo enifoanao misaraka tsy nanana toe-po mazaka fisangatana mety tafanimbanimbany olo anao tafanaonao fony anao ary mety tegna tafanotra fivavahana mihitsy enganeny tompo anafaka anao Alléluia. 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 Amen. Thank Jesus anao Amen. raha tsy mbola nisy varavarana ny eken'Andriamanitra ny sokatra ny fiainanao io tegna malaitra milaza anao fa mihidy daholo na dia olo efa nanao promesse zao raha mety volanao ampiasainy tamtamiko izy miova na dia olo efa nanao promesse hoe amarainy zay hagnano paiement ny zavatra vidina aminareo tamtamiko io tsy alianeny ndraiky dia zay sy Jésus mila mba hoentinao mba afaka androany Jesosy eo mba sokafo areo varavarana anazy mba atao fotonim-bavaka zany rehefa tonga ny tokantrano vakio ny Isaia 22:22 fa efa napetraka eo antsorony ozy ny fanahidin'ny tranon'i David amin'ny fotoana ozy izy anokatra tsy misy maharindrina ary raha mandrindrina tsy misy mahavovo Alléluia. Ny olona manana fanalahidy ihany manko rehefa manao afaka mamoa sy manidy zavatra Alléluia. Alléluia. Ary raha tsaronao nagnafatra antsika za teto le fotoana fa ny afantaranao za fa hisokatra am'izay ny fiainanao dia misy olona manety mi-introduire anao manomboka misy olona zany ampiasain'Andriamanitra fitaovana manao témoignage anao io olona mahafinaritra io sambatra riavana ny olona manana olona afaka mi-introduire anazy anisany arena ny fisina olona anankiray samy joro amin'ny fiainanao ary mampafantatra ny lafitsarana sasatra zany riavana eto ambony tany eto amin'ny tany velona tsisy olona te hireconnaître anao zany na miezaka ianao manao ny tsara mbola lotoviny sasany lerana na miezaka ianao mba hafaly ny fianakaviana mba agnatin'ny fianakaviana iny mety misy teny mpamosavy an'iny fa zaminy raha-tagnan'iny azonao izy tsisy olona afaka manao zany fa amin'ny fotoana mba misy olona zay possible mety tsy avanao akory tsy raika-po aminao akory tsy mitsinonao akory nefa afaka miteny hoe olona tsara io olona zao tokisany io
manomboka misokatra zay ny varavara. Amen. Alleluia. Mba Hallelujah. imagineo fa tsy mora tamin'i Jesosy zany nandeha nagnatona ny John nampanao batisa zany. Tsy mora. Sao dia verinao fa mora. Be da be nefa revana ny kristianina manana olana. Nefa mahafantatra hoe ary misy mpanompon'Andriamanitra zay ampiasainy tompo afaka mamany olana fa izy tsy mandeha. Satria olo fiangonana zandrany zay. Tsy haiko John tamin'io hoe zandrany tamin'i Jesosy sa zokiny. Jesosy le resantsika eto fa tsy hoe fiangonana ny forona taizana nagnino. Fa mbola vitan'i Jesosy ny nagnety tena satria fa resin'i Jesosy zany resaka vonavona zany. Hallelujah. Rehefa resin'i Jesosy zany fitiavam-boninahitra zany. Resin'i Jesosy ny tahotra vavan'olona, resin'i Jesosy ny fahosana. Dia lasa izy nandeha nagnatona ny John nanaiky natao batisa. Ijereny fa no zay fanetrentegna nananan'i Jesosy zay, i John mihitsy no nintroduire anazy hoe indro le zanak'olon'Andriamanitra zay manesotra ny fahotany zao tontolo zao. Hallelujah. Ianao moramora moa zany en tant que grand leader anao a mi-introduire olona. Ny tegna marina ho tamin'ny fotoana igny dia le sacré ny réputation ny John. Le réputation ny John mihitsy no namidiny. Tsy ndarahiny na ho isiny na madikina isiny. Satria John nagnety dia tegna niara-miaina be tamin'i Jesosy e. Izy tsy trano raiky zareo fa samy manana ny ministère. John tany anefitra foana fa Jesosy nandeha nitety eraky ny tanàna nanao ny activité rehetrarehetra. Nefa dia vitan'ny John ny nanatsaratsara poegna an'i Jesosy hoe zanak'olon'Andriamanitra manesotra fahotany zao tontolo zao. Vakeo amizay ny Baiboly fa le lendemain ny ampitson'iny misy mpianatra anankiray niverina kaniny John. Oh, mampianatra mba hainao vaovao lasa magnaraka ny olo io daholo iny ny olona rehetra. Nanao nivoaka ny zavatra tsara tao amin'i Jesosy satria misy olona ny introduire. Amen. Hitahinao ny Andriamanitra. Amen. Ka ny afantaranao fa misy varavarana misokatra ho fiainanao. Ny afantaranao fa varavarana ho anao io zavatra io amin'ny fotoana mba misy olona manome fitokisana anao. Amen. Eo zany ny atao hoe varavarana misokatra. Fanomezan'olona fitokisana ho anao. Alleluia. Hallelujah. Anao ve amin'izao tsika miteny zao mba misy olona manome fitokisana ho anao? Amen. Mba atokisan'ny olona ve ianao? Amen. Ka raha mba atokisan'ny olona ianao ataovy tsara zavatra atokisana ianao. Amen. Matetika nefa rehefa dia tena mampalahelo fa arakaraky ny atokisan'olona antsika manehoantsika amin'ny olona ndraiky toetraratsy. Dia zany ny bloqué fiain'olona maro. Tadidio fa tsy voavidina miliara ny fatokisana. Raha setraka mba natokisan'olona ianao egal tomba amidy nomena anao zany. Amen. Alleluia. Hallelujah. Adinontsika indray fa ny facteur de pauvreté tsy inona fa fikisana fitokisana sy fikisana tomba amidy. Raha vao nalan'olona aminao fitokisana, nalan'olona aminao tomba amidinao dia egal mahantra ianao. Arena lehibe amin'ny fotoana mbola misy olona matoky ianao. Amen. Natonga ny John afaka niintroduire an'i Jesosy dia satria nanome fitokisana an'i Jesosy. Amen. Fa raha sanatria ny vava karazan'olo tsy nilamina anie Jesosy ka ny réputation ny John ny simbe. Satria izy tamin'io le plus grand évangéliste. Zay raha tegnen'i John tonga dia manaiky daholo olo jiaby. Mba imagineo any anefitra John no mitoroteny fa vorony olo tsy midimy arivo izy ny Baiboly. Tain'i Jesosy ianao. Amen. Alleluia. Hallelujah. Amen. Amen. Mba ataovy raha magnatonga ny olona mitoetra fitokisana aminao. Fa tsy ampoizinao ny valiny io. Matetika antsika dia fitiava-mora no mba antoera. Mba metrahanao zany. Misy zao olona ohatra hoe ampitondrasinao valopy fotsiny zay efa nanamesiany zany. Soratako le valopy. Dia nasivako soratra tavela hoe secret. Dia nasivako taratasy tsisy soratra taratany. Dia tio mba atero amin'ny ranony. Fa mbola tsy tonga tany amin'ny ranona dia efa voasokatra le valopy satria misy soratra secret. Tsy misy zany tonga dia intéressé be mahita le soratra be secret. Secret pasteur. Dia sokafa satria secret pasteur. Dia tsisy raha avy tanatiny tao fa fanamiko fotsiny mba hitesteko anazy.
Misy olona zao hoe mbateny anao tiro amin'olona ry koro telefôny iro fa mandra-patongavany eo baravarana io voasavany daholo radebe agnatiny. Efa toetra ratsy mihitsy zay mila ialana tsy azo atokisana. Ary matetika rehefa asain'olo magnano ratsy akeo mihitsy ndraiky atsika maneho fa olo tsy azo atokisana atsika. Nefa asakoanao mba irahan'olona manao zavatra eo indrindra ny tokony anehonao fa olona azo atokisana. Amen. Tsy haiko rehefa henonao zany nanao an'le tantara kely teto ndray mandeha tamina Ramatoa sy rangahy anankiray 4000. Zareo reo dia olona mahantra sahirana mangataka fo misan'andro. Dia nafarano mba nalahelo anazy reto vady mpanankarena reto dia nifampiera hoe antsika reo mba manana ny maizy atsika, manana ny zavatra marobe, aleo mba ametsika an'ireo 4000 reo ty trano apetrahantsika ty. Fa aleo ny ramose mba testena aloha zareo. Fa ometsika ny zareo ty nantsoroviny zareo mivady. Avenareo fa zay eo andeha hagnano vacances pendant 2 semaines. Ka anareo mba saina hiambiny tramonay. Nefa tena agnatin'ny lohany zareo mihitsy hoe omena ny 4000 reo mihitsy le toerana. Fa mba testa fotsiny. Reo zareo mivady ny tomobily, reo ny trano, une piscine, ty place-na vola, ty place-n'izao, zay raha jiaby ilainareo misy atinahitra amina sakafo. Fa ity kosa ozy misy carton kely mba aza savesavegny. Mba aza savegny ty carton ty fa mba misy secret mivady agnatin'izy ty. Dia nifantafanta mihitsy le madame le ramose moa zany dia zay ndraiky namba sahirana tsy mba misavasava rano eny ara ozy izy mivady. Dia lasa amizareo mivady ny fagnano veloma mbola tsy miboaka ka raha arabe keo izy mivady patron io dia fa mifampitotika izy io sarelaka mba iny koa izy raha anaty carton io. Efa igny zany no niinteresen'zareo. Dia magaga anazy irona misy vola, irona misy piscine, fa ireka ty io dia sy azo savesavena sy. Dia ina zao tsy mba niasana anao nanisa vola io mano. Anao olo avy amin'ny 4000 mba tokony mamianaka karakory manisa vola miliara zany, firinera zany vaovao isa. Amen. Na hoe mba mianatra mba karakory mandro agnaty piscine mba tsy mahay milomano tegna voivoina kely agnaty foa. Mandeha le petit bain foa. Fa iraha agnaty carton iny ndraiky no nampiasinao anjany. Dia ny savegny ozy nareo ino zavatra nisy agnatin'le carton zany ka vola avole kely mahery mandeha mazakazaka be. Ny fagnenjena amizay mbo tsy tatra. Niherina tamin'ilay izy mivady rery lanitro. Tanao amizany le olona. Arakaraky ny ampanaovana zavatra atsika no anehoantsika ndraiky fa olo tsy azo atokisana isika. Zavatra hita zany amizao. Dia lasa tsy misy le barabarana misokatra. Fa za mba mingavy anao raha mba anao mba confien'olo raha hoe ty mba ataovy mba ataovy tsara ary ataovy afa-po le olona nira. Alleluia. Alleluia. Fa ho hitanao fa hiparitaky ny lazanao io. Amen. Vakeo ny Baiboly fa i Solomon mbola tsara nanitsaka an'izany firenena sabehanina zany na indray mandeha. Fa nilaza tsara ny Solomon efa niparitaka tany. Ka manafatra anao za possible misy toerana mbola tsy nahita anao fa possible efa naheno ny tantaranao. Amen. Ka raha mba tianao hoeno ny tantaranao mba hoka mba le tsara no hoen'olona fa tsy le farany ratsy aminao. Mila manana anao karaktera loyal na aiza na aiza. Alleluia. Alleluia. Tain'i Jesosy ianao hoe. Amen. Tain'ny Tompo ianao hoe. Amen. 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 Ka rehefa hitaka anao mitsanavana tsy matetika tsy vola omeny Yes. fa varavarana sokafana. Misy fon'olona kasie. Dia rehefa te anitatra ny ministeran'i Jesosy Andriamanitra no sokafan'Andriamanitra tamin'i Jesosy ny varavarana drano. Misy zavatra karan'izany ry avana. Rehefa ananatra ny Jakoba Andriamanitra dia nataon'Andriamanitra reniny Rebeka zay tian'ny Jakoba niresaka ny fanaovan'ny Isaka sy Esau. Rehefa hitany anao zany Andriamanitra possible misy olona ny ataony maheno karazana contrat, ataony maheno karazana activité zay tsy hainao mihitsy fa io olona io maheno anazy dia mitantaranao. Amen. Reny zany ry avana atao hoe varavarana misokatra. Maro nefa olona milofo mihitsy mivavaka oh Jesosy mba ataovy mahita poketra latsika ta tsy karan'izany Andriamanitra manokatra varavara.
Izy moa raha voapokatran'olo latsaka mety maheveva fa koa voapokatranao latsaka madinginao. Donc tsy miasa amina principe karan'izany Andriamanitra. Tsy hoe manao zavatra mampalahelo olo raiky aby dia mba mifalifaly ianao. Non, fa ozy ny Baiboly zay tahiry Jehova dia voatamba raiky zay. Alléluia. Alléluia. Tahin'Andriamanitra ny ianao e. Amen. Oza hoe hitaly ianao Andriamanitra. Amen. 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 Tsy ampoizinao fa révélation dia fa afaka amadika ny tantaranao ray manontolo. Noho izany mianara mba mahay misambotra opportunité. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Ndraindray navana dia mampalahelo fa misy olona te hisanatra fa tsy mba mianatra mihitsy. Mba hainao moa ny zaza ny rehefa mameloha ny anarany mipetraka mentsilany eky manao e. Mianatra mentsilany, mianatra miankohatra, mianatra miangira fa tsy tonga dia mipetraka. Ary ny zaza mialoha ny anarany hazakazaka mianatra mijoro eky aloha, mianatra mamindra fa tsy tonga dia mihazakazaka. Ny zaza mialoha ny anarany misaoty mianatra mihazakazaka aloha fa tsy possible hoe tonga dia misaoty izy nefa izy ary tsy mahay mihazakazaka. Donc ny fisangatana rehetra dia tsy maintsy alohavana fietrena daholo. Mila mianatra manety teny ianao zay vao misanatra. Karaha tianao hisokatra ny varavaram-piainanao fanetretena tokoa anisan'ny secret ngeza be zay mila iainanao isanandro. Amen. Alléluia. Alléluia. Aza mamatim-bola io, aza tia-kely io fa manakana fiainana io. Ho anao zay miasa amina magasin, miasa amina toeram-piasana, mianara tia miasanao fa za tia vola. Zavatra hita zany matetika raha vao olona mazoto manome pourboire vao miditra eo dia ifandrombahany zany. Fandrombahany le mpiasa ao. Fa raha olona tsy mpanome pourboire jerevajere fotsiny miandry anao ramose tanao olo talohanao reky zany raha mahazo anao zany. Donc zany ao vola ny tian'ny olona amizao fa ny asany tsy tiany. Teboka manaraka ny afantaranao fa misokatra ho anao ny lalana ampiaon'Andriamanitra n'olona lehibe anao. Amen. Misy mampiravana n'olona efa manana antsoina hoe fahalehibiazana. Regny olona antsoina amin'ny teny baiko hoe homme remarquable. Misy karazan'olona remarquable. Misy karazan'olona manana ny maizy azy. Amen. Amen. Fa misy mampiravana kamaradika jangoraka. N'importe qui regny manamatsika. Atsika zao raha mba te anontany anao izy zao ny olona mba mihaona aminao isanandro. Izy ny olona mba fitandresanao isanandro. Ireny ane rehefa mamaritra ny fiainanao e. Ary zany mahatonga anay pasteur miforce ankolaka mihitsy mba hahatongavanao atem-piangonana foana. Satria rehefa tonga aty ianao maheno zavatra hafa mihitsy isofinao io. Mahita zavatra hafa mihitsy ny masonao. Matsapa zavatra hafa mihitsy ny fananao. Ka mivavanin'Andriamanitra mba hananan'olona fitokisana anao voalohany indrindra. Faharoa mivavahany tompo mba hifanena amin'olona manana fahalehibiazana. Amen. Engany mba hiaona amin'izany ny fiainana. Raha mbola tsy misy an'izany mihitsy rehefa amin'ny fiainantsika sarotra ny ilazana fa ho tafavoaka isika. Mifamatotra amin'ireo zavatra resako ireo ny fandehanana fiainana. Da iny tompo any ianao. Amen. Alléluia. Alléluia. Impiry ianao zao nefa namonjy mariage. Impiry ianao nefa namonjy fety. Ny sasany gâteau ndraiky raha isan'ilao. Navendy gâteau takazy ao e. Ireny tokoa dia opportunité regny mba hiaonanao amin'olona ngeza. Efa mba misy fiborina, mba misy fety dia rehefa andeha hamonjy fety mba manomana carte de visite. Raha fantanao fa asain'olo amina fety zay voasokajy fa ngeza ianao mba manomana carte de visite. Mba afahanao manao paratazina carte de visite amin'olona zay nekenenina fa ngeza amin'ny fety io. Neny sasany tongony foana fa tadidiko olo. Ary ao moa miforce mihitsy hoe mbo resy koa numéro anahy tsy fahalalam-pomba zany. Magnino olo forcenao andray numéro. Fa raha eny ianao manana carte de visite da mevanana. Ty ho anteny carte anahy. Dia ataonao sorta hoe mpamotro. Azoko zegny le hainao kay. Asianao sorta hoe mpivarotra samosa.
Asinao soratra ny tsaiky paniny iny le mamombanao soratanao da amenao anazy. Fa aza mba forcé olo andrabo numéro anao zany fa tsy fahalalam-pomba zany. Raha tsy hoe izy no magnataka mevoana numéro anao. Tsy fahalalam-pomba le baresa numéro anahy. Maheno venao? Amen. Maro raha mila ovava amin'ny fiainanao. Alléluia. Alléluia. Egany mba hiovy ianao. Amen. 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 Misy zavatra be mila ianarantsika amin'ny fiainana. Ary jereo fa raha mba magnatrika an'ireny fivorian'olo maventy regny ianao, ny zavatra hitanao rehefa tapitra ny fety dia olona mifampizara carte de visite. Ka raha anao zany amin'iny tsy manana carte de visite dia midagnaga ke foana. Zay mahatonga anahy miteny eto hoe raha andeha hamonjy an'ireny fety mba voasokajy sy fagoavana regny, fivoriana voasokajy sy fagoavana regny, mba asino carte de visite ao. Fa possible carte de visite anankiray ahafahanao mitety an'izao tontolo zao. Amen. 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 Fa amintsika zany zavatra karan'izany tsy asantsika anao dia ahoana moa na tonga vanao any amin'ny etape mba ambonimbony kokoa. Izy raha tsy asansainao. Zany kristianina zany rehefa tokony olo mahazo ny raha zany. Tokony olona feno fahendrena, feno intelligence. Tokony olo manana ny maizy anao en tant que chrétien. Mampalahelo moa fa amizao andro eny antsika zao ny olo tia hagnano pasteur na hanoratra tsy hainy. Ahoana ny didiranao amina pasteur hanoratra tsy hainao? Ka hoe midokoseko olona any. Any misy olo tsy mahay manoratra. Ndray mandeha tena nampalahelo kely misy namako masakisaky anahy be zay. Taonko mivavaka io fa tsy mandeha mivavaka. Dia izy nefa manena zavatra be nao abe. Io izy lesominao mamozy ataonao pasteur. Tsy verdina olo kofa magnano pasteur zany olo tapidalakale. Everina zany hoe pasteur zany olo biloha ako tsy sirafa. Dia be da be diso hevitra am'zany ary zany dia contre mihitsy an'ireny hoe hiala hianatra fa hagnano pasteur. Iverinao fandehanan'olo bado anao e. Hiala hianatra onzy mananantso ny tompo hagnano pasteur. Iverina rehefa olo dindery magnano raha. Diso be zany fiverinao zany. Ndana miverina amin'ny anatra. Olo manompo ny tompo zany mila olo mahay. Amen. Olo manana ny maizy anao anao. Amen. 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 Satria misy fanamasina. Mahazo fampianarana isan'andro. Fa ahoana ny mbola ho zéro foana ny résultat. Njedilisa nefa tsisy olo mampianatra anazy. Tsisy révélation azo isan'andro. Tsisy fanamasina nefa mahavita zavatra. Anao mandeha am-piangonana isan'andro mivavaka amin'ny tompo. Tsisy raha mba natsanganao mampalahelo anao. Ary zay toetsetsika zay mahatonga ny olona tsy intéressé amina fivavahana. Satria vitsy kely ny kristianina entrepreneur. Fa ny kristianina miasa amin'olo no tegna betsaka. Kristianina mampiasa olo zany azo isaina amin'ny ratsatany. Fa ny kristianina miasa amin'olo maro. Dia ahoana nefa inona voambolana ampiasaintsika mandresy amin'ino no? Misy namako zay mikotana mihitsy kristianina namantsika sasany. Zaho zao foake na regny koranany Riano zare sy Riano. Izy ozy nananany nabaviko trosa. Dia izy ka miarahaba ny nabaviko io dia ino fa zao mandresy zao e. Mandresy tonga kaky gay na regny raha koranany kristianina. Mandresy maro izy ozy kakale tsy feny trosa tena nakaviko. Nanao raha karan'izany lasa tsiratsirain'olo le fivavahana. Dia zay olo tafiditra amin'ny fivavahana tsy hainao raha mahazo anay dodoboroka. Tsisy afantry mba hitady vola. Tsy afantry hiasa. Sasa zany manroka be vola tsy mavety manroka lety. Tsy mambo. Kasoka amitenana izy viavy. Halleluja! Kasoka amitenana. Satria henjaka be raha nany délivrance. Ny tompo any tahy anao Amen. engany mba hisy varavarana hisokatra ho anao. Amen. Halleluja! Alléluia. Amen! Amen. Maro na tovavy no mitady olona manana ny maizy azy. Zay olo izy vanambady. Non, ataovy aloha zay ampahisy tomamidy anao. Fa za miezakezaka aza miasa anao hitady olo misy tomamidy fa anao aloha asivy tomamidy. Amen. Amen. Satria sasany misy tina zana dia tiako reny nenary bebe kibo reny tsy hainao asavona ino aby bebe kibo raha io tadiavinao. Tompo any tahantsika rehetra rehetra.
Haleluya. Haleluya. Tibka mangaraka nefatara nofa isokatra amin'izay lalana manomboka mahazo information vaovao ianao, Amen. mahazo fahalalana vaovao ianao. Raha vao ianao manomboka misy information tonga any aminao, lasa misy éducation tonga any aminao, isokatra zay ny varavara. Zany ny ravana mahatsara hoe maheno révélation e. Zany ny tegna arena agnatin'ny hoe maheno fampianarana e. Satria ny fampianarana iny dia teny sady misy fiainana ho anao izay afaka hanokatra varavarana ho anao. Ny tompony hitady. Amen. Alléluia. Alléluia. Nazavaika teto raha tadidinao hoe être sous-informé ou dia être déformé. Être sous-informé, c'est être déformé. Raha tsy ampy fahalalana ianao dia ho déformé n'olona hatramin'ny fomba fijerinao. Raha tsy ampy fahalalana dia tenenin'olona hatramin'ny couleur ianao hoe tsy mety anie raha mba tsy couleur fotsy satria tsy manam-pahalalana ianao. Ary zay mahatonga Bible miteny hoe ringana ny oloko noho ny tsy fisian'ny fahalalana. Raha vao olona anankiray nanomboka nahazo fahalalana, nahazo information, nahazo formation, isokatra ny lalan'ny olona. Anao maheno an'ity fampianarana ity io miomana fa isokatra ny lalanao. Fa ndraiky rehefa Denisa zavatra mampalahelo anahy, mahita tsika tegna zaveko eto falahelo mipetraka raha zany. Mahita za namana marobe amin'ny Facebook mpiara-mivavaka amin'ny zionazy, magnano Facebook fa na mba hipartager vidéotsika io tsy ataony. Nefa izy magnano anahy dada, za atao dada io ataoko dodo. Izy mbola tsy partager vidéona. Hitanao fa mahasoa olo maro io fampianarana atao io. Na anao mihaino zao raha mahatsapa hoe ilaina zavatra ohatran'izany. Ino mba problème mba mikliky eny mba mizara izy io aminanao. Azo atao magnano partage sur message. Azo atao manao partage amin'ny fil d'actualité anao. Ino mananovom-potsiny ilay mandeha dia vita. Amanjatonjato zany manoro zay mety ambavaka, eto ambavaka fa raha nataoko sarotsireny mba ndraikindraiky za mbo vimotro. Sefa. Milaza izy fa manaraka anao amin'ny Facebook neny, zay ndraiky ty pasteur manaraka anao ane zay, manaraka an'ino anao ki? Namba agnano commentaire aby tsy atao. Namba agnano j'aime tsy atao fizony manaraka. Namba hipartage aby tsy atao. Menamena izy sao dia hitansiky. Voilà, zionao. Ziona. Tsy raha ratsy ny ziona zay aminao fo. Mba zaho ny raha ino menamenitra anao. Ny tompony hitantsika zany. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Hitanao na io resaka fampianarana zareko anao iny misy olona hoe mividy ananjy io e. Misy tegna mipaye mihitsy magnafatra aminahy. Misy zay pasteur mila nitoroteny iny na ohatrino ataovanao anazy. Fa tegna moa tsy magnano zay. Azonao izy? Anao nefa miaino eto isanandro, tokony mba ho hisy fiovana fiainanao. Ny tompony hitahy anao. Amen. Alléluia. 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 Karaha te hitombo voninahitra sy hiatsara ianao dia mila mitombo koa ny fahalalànao. Amen. Isanandro zany mba ataovy zany. Ahoana ny tonga anao hitombo fahalalàna? Araroto ny fahafahanao mianatra zavatra vaovao. Raha mba maheno ianao séminaire atao am-piangonana tokava. Amen. Misy moa karazana olona tsy mila information fa vavaka foana olona. Tsy ratsy zany fa saingy karazana mivavaka tsy misy information dia mahatonga anao ara-panahy be nefa tsisy apoaka. Misy any olona ara-panahy be fa tsisy apoaka. Mila fahalalàna ny fanahy. Voalazan'ny Baiboly zany tsy mety raha tsy manam-pahalalàna ny fanahy. Tsy tsara raha tsy manam-pahalalàna ny fanahy. Ka ianao miezama mitady fahalalàna. Teboka anankiray manaraka ny afantaranao fa misokatra ho anao ny lalana dia manana fahafahana ianao miasa na manao zavatra amina toerana afantaran'olona maro anao. Izay ny antsoina hoe poste stratégique. Toerana tsara, miasa amina toerana tsara zay ahafahan'olona mahafantatra anao. Nanomboka ny asanao tamin'ny toerana io zany lasa nisy olo maro be nahafantatra anao. Misy sokatra zay ny varavarana. Alléluia.
Haleluya. Amen na. Amen. Egny mba ho tonga amin'izany teboko zany filana. Amen. Amin'ny troisième culte ave moa tsika no hoe lesona hoe ahoana ny ahafahanao mifehy fahombiazana. Rehefa tonga aminao ny fahombiazana, akory atao hifehy anazy. Mazaveko anao zany amin'ny culte manaraka. Fa minao fanavoray zavatra ianao, dia mba mitany kely ny akaikinao mba inona tagnatin'le lesona teo hoe mba azonao tsara. Dia aza velana izy raha tsy miteny. Aza ekely izy raha tsy mivolana. Sambatra ao Jesu, mananarauza tumpuni sambatra ao Jesu, yakine matatana ampiani vitaba ampiani vidumana atenti kwapa ulalataba maleareakana. Amen. Ivavaka tsika ndo mba hitsangana vetivety tsika ivavaka tokony mba angataka amin'Andriamanitra hoe Jesosy ao aoka mba ho hisy barabarana hoe hisokatra ao amin'ny fiainako manomboka androany. Ampianaro hoe za mba hiala amina fitiavam-boninahitra, vonavona, taratra, fahosana. Aoka hoe Jesosy mba ahay hiaina anatin'ny zavatra atokisan'ny olona anao hoe zany. Atao vavaka zany amin'ny anaran'i Jesosy. Raha eo misaotra anao zay, raha afaka nandreny timinao. Misaotra Tompo ny amin'ny fahasoavana zay narotsakao. Misaotra Tompo ary mangataka mba hosokafanao ny varavaram-piainan'io vehivavy io, mba hosokafanao ny varavaram-piainan'io lehilahy io manomboka androany Jesosy any, mba vangio ny vahoakany Ziona, ny zanak Ziona, mba hisokatra ny varavaram-piainany. Mankasitraka dada malala, averiko anao ny voninahitra, averiko anao ny fankasitrahana dera laza mandrakizay. Misaotra Tompo amin'ny anaran'i Jesosy. Samy mahazo toerana vetivety a. Dia anatin'izay tsika anao manao fanahitra raha le maninao ary androany tsika dia manantanteraka fanahy-pisaorana ho an'izay ny eo manao an'izany.